tonga androany maraina ny ampahany betsaka amin'ireo fitaovana samihafa ampiasaina amin'ny fifidianana ny 20 desambra ho avy izao. Nisy ny fanovana ny etosianity tamin'ny sary sy ny soratra tamin'ireo bilitany ny solombavam-bahoaka. Etsekilan'izay nolavin'ny conseil d'état ny fitorian'ny KMF Knoe. Olona iray ny maty tamin'ny fanafiana amin'ny tapedina teny Ambohimanitsy alina. Lasa andreo Jiolay ny vola mitetina 3 hetsy ariary miampy firavaka sy ordinateur ary telefona. Raikitra sakoroka tetsy tany mena. Ny poka indray ny bova mandatsa-dranomaso, tsy fafaliam-pon'ny mpanjifa solosaina tao amina orinasa iray no nahatonga ny sakoroka. Any Angletera sy Frantsa ny tena izy amin'ireo soatrim-poninahitry ny mpanjaka vavy malagasy. Tsy mbola hita amin'izao ilay dika mitovy nisy nangalatra. Ary farany, milanja 5 taona ny moto goavana indrindra maneran-tany, inenina amin'ny habean'ny moto mahazatra ny habeny. Manasanao ampanajana ary tompoko lahy sy tompoko vavy ahatratra amin'ny farany. Miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soto anatin'ny fampahalalam-baovao amin'izao hariva izao ary manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Mahakasika ny politika avy hatrany anomboantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity hariva ity. Nolavin'ny filankevi-panjakana androany ny fitoriana napetraky ny KMF Knoe amin'ny fanafoana ny didim-panjakana nivoaka ny 9 aogositra 2024 manome ny fahazoan'ireo lehibe ny androm-panjakana manatrika ny fampelezan-kevitra ireo kandidata tohanany sy ny fampiasana ny sarin'izy ireo amin'ny fampelezan-kevitra. Nampametra-panontaniana ny mpitory noho izany momba ny hoe eo ambany vahoan'ny fahefanam-panatanteraka ve ny fahefa-pitsarana ho azy ireo lalana tokony foana tsy misy fepetra iny dekre iny fanatetiana. Efa nisy ny fivoahana ity didim-panjakana ity tamin'ny alalan'ny gazety-panjakana ka tsy afaka ny anafoana io lalàna io ny filankevi-panjakana nametrahany KMF Knoe ny fitoriana. Raha ny fanazavana no entin'ny filankevi-panjakana manoloana ity fandavana ity dia ny fanitsina no natao satria dia samy didim-panjakana no nokitiana. Tsy niraisina ny fitaraina le requête nataon'ny KMF Knoe satria le izy misy zavatra nilazainy teo hoe efa mivoaka gazety panjakana moa le izy mivoaka tamin'ny journal officiel ary izay nahita an'le izy mivoaka ho journal officiel fa le hoe nahoana ny tsy navoaka ho fatabahoaka le izy raha tsy tamin'ny valandresaka nataon'ny ministry ny atitany tamin'ny 7 novambra iny teo mantsy natonga n'ilay filazana hoe raha tamin'ny volana ola izy no mitranga inona tsy nanatanterahana sy nampiarina azy tamin'ny volana tamin'ny premier tour zany tamin'ny fifidianana fidinana voalohany. Tsy afa manoatra araka izany ny KMF Knoe fa manaiky ny didin'ny voaka. Antony tsotra dia noho izy ireo mpanabe olom-pirenena. Na dia izany aza nefa dia tsy azo lavina fa ny lalàna fehizoro no nokitiana noho ny lalàm-pifidianana tafiditra ao anatiny. Io moa no lazain'ny filankevi-panjakana zany ny conseil d'état hoe tsy nisy décret nanovana loi organique fa décret samy décret no novana. Marina fa le décret 2013-270 tamin'ny volana avril lay milaza hoe ministre dia afaka manatrika fa tsy afaka miteny fa tsy azo ataon'ny lehibe ny androm-panjakana izany ino no novandrareo an'ilay 2013-593 hoe afaka manatrika fa tsy miteny ihany koa ny lehibe ny androm-panjakana. Nefa tadidio tsara fa ao anatin'ny code électoral amin'ny lalam-pifidianana amin'ny 570 andalana faharoa deuxième alinéa dia milaza mihitsy hoe ireo manam-pahefana ara-politika autorité politique rehetra ary rehefa namoaka kidy fampiarana an'iny lalam-pifidianana iny ny fitondram-panjakana dia nanoritra tsirairay reto avy natao hoe manam-pahefana ara-politika na le autorité politique dia voalaza ao anatin'izany mazava ireo le filohan'ny androm-panjakana rehetrarehetra. Fa ny anina noverezana tany amin'ny voambolana momba ny lalàna ary ve ny mpanara-baovao. Efa ela ihany koa no nanaovan'ny KMF Knoe fanaraha-maso momba ny fifidianana ary isan'ny mahafehizany ity fiarahamonim-pirenena iray ity ary manana ny antony izy ireo matoa nametraka ny fitoriana iny. Ratsahivina niteraka hatrany amin'ny fanafoanana ny vaton'ny kandidam-panjakana ny fijoroan'ny olon-tsotra izay efa sainy laza ny tsy mety sy ny fandikan-dalàna nandritra ny fifidianana farany teo. Amin'ity indray mandeha ity indray tsy mahagaga raha vao maika hahazo vahana indray ireo karazana fandikan-dalàna ary lasa fitaovana ireo kandida isan-karazany izany noho ny filohan'ny androm-panjakana izay mipitondra amperinasa. Ireo tranga ireo izay mahatonga ny maro hanay fa solombavam-bahoaka anaran-drendrano sy hanampy isa ny tsangatanana fotsiny no andrafitra ny antenimieram-pirenena raha izao fanao izao no mitohy. Toy ny manamarina ny safidina toko politika sasany toy ny MMM na ny Malagasy Miaramiainga izay ny safidiny tsy hanohana ny iray amin'ireo kandida filoham-pirenena ny trangataka izao raha tiana marina ny siny ny fanovana eto Madagasikara.
Tao anatin'izay herinandro ny fampelezan-kevitra izay nisongadina ny fananana amin'ny fametahana afisy sy sary-goavana eny rehetra eny. Amin'ny ankapobeny vola tapitrisany no mila ananana vao afaka mirotsaka ho vidiana solombavambahoaka. Avy aiza ny vola ampiasain'ireo député amin'ny fampelezan-kevitra manao ahoana ny fitsinjarana ny vola, fanatediny Ilta Asinjo. Eny an-dalana miranty ny afisy sy ny sary-goavana mampiseho ireo kandida ho solombavambahoaka. Saika nitovy tamin'ny fitaovana fampahafantarana tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ny fitaovana ampiasain'ireo mpirotsaka fidiana isaky ny distrika. Ho an'ny eto an-drenivohitra mahery ny 30 amin'ny ankapobeny ny kandida isaky ny boribory-tany. Mila miavaka ny tsirairay ampiasaina avokoa ny fitaovana rehetra. Izy manao kontokontony zavatra tokony ho atao fa na izany na izany ara izay zany tsy dia mieritreritra ny hoe tena no hanina gazety sy hanina ngeda-by fa arakaraka ilay zavatra ataonao izany nangalana hainao manjira. Karazana publicité hita maso zany a dia misy ny afisy izay natota izay efa mipetapetaka eraky ny toerana tokony hametahana zany. Ho an'ireo kandida ny vondrona tsy miankina, talohan'ny fisokafan'ny fampelezan-kevitra dia efa nandeha ny asa mangina fampahafantarana ny kandida, fanamafisan'izany no atao ankehitriny. Zany le resaka communication efa nataonay tamin'ny pré-campagne zay dia efa nanao zany hoe le asa rehetra totosaina no nezahanay navoaka tamin'ny gazety atsoratra sy ny fahitalavitra. Io resaka serasera io mazava ho azy no tena mandany hatrany amin'ny 900 ny vola ampiasain'ireo kandida. Tsy mitovy no enti-manana ho an'ny kandida tsirairay avy. Manana tohana mavesatra kokoa ireo kandida tolotry ny vondrona politika samihafa. Dia misy zany ny fandraisana anjara avy amin'ny président Andry Rajoelina, fa misy ihany koa ny avy amin'ilay vondron-kery zany, dia misy koa fandraisana anjara avy aminay tsirairay avy. Amin'ny kandida tsy miankina anay dia mazava ho azy fa financement zany na famatsim-bola dia anay tanteraka. Fitiavana ny miaraka aminay dia vita fotsiny zany resaka mozika mety andaninay vola, resaka mozika ilay mitsoka mozika nandaninay vola fa nakoatran'izay tsisy vola tokony ho laninay. Saika malay miteny momba ny tena vola ampiasain'izy ireo ny kandida nantaninay. Tsy niresaka loatra ny tena teti-bola laniny izy ireo mandritra izay fampelezan-kevitra izay ny fanadihadiana natao kosa no namoaka fa manodidina ny eninety sy iray tapitrisa ariary ny fandaniana amin'ny fanotana afisy lehibe A3 roarivo isa. Kandida avy any amin'ny faritra no nanao izany fa mihoatra lavitra izany no ampiasain'ny eto Antananarivo. Mbola ambonin'izay ihany koa ny fanamboarana ireny sary lehibe apetraka eny amin'ny foiben'ny kandida sy ny brochure zarazarainy ireny. Rehefa natao ny kady tsotsotra farafahakeliny mahalany hatramin'ny 3 tapitrisa ariary any ho any ny kandida iray tena manana finiavana. Mahakasika ny fikarakarana ny fifidianana kosa indray tonga androany maraina ny ampahany betsaka amin'ireo fitaovana samihafa ampiasaina amin'ny fifidianana amin'ny 20 desambra ho avy izao. Nandray izany teny Andranomena ny filohan'ny senita Atala Beatrice nisy ny fanovana nentin'ny senita tamin'ny sary sy ny soratra tamin'ireo biletany solombavambahoaka nampifandrifiny izany tamin'ny voalazan'ny lalàna. Hipetraka any amin'ny kazairin'ny Zandary sy ny miaramila ireo fitaovana fitaovana izay nanomboka hiazo ny faritra andro any ariva ihany. Vata mangarahara, taratasy fandraisana antsoratra na ny PV, ny efitrano fisainana, ny sy ny pitsopitsony maro toy ny lakre sy ny machine calculé, indrindra fa ny bilita tokana ireto tonga ireto. Ny ambiny amin'ny bilita tokana sisa no andrasana amin'ny zoma 9 desambra ho avy izao. Ireo fitaovana hafa rehetra kosa rehefa tonga avokoa. Ireto bilita izay araha-maso manokana araka ny laran'ny taratasy iray. Dia ho voasoratra ao ny numéro ilay bulletin rehefa tonga eo amin'ny bureau fandatsaham-bato sy ny isany, ary rehefa vita indray zany fifidianana dia ho raisy ilay membre ny bureau de vote indray ny numéro n'ilay bulletin izay tsy miasa. Ny ao anatin'ilay bureau de vote indray dia no ezahantsika zany ny ampisy isoloara anankiroa hialana amin'ilay filaharana elabe loatra. Isoloara anankiroa samy maleo tena zay moa zany no tapaka ny arahana tamin'ny rehefa ny vory rehefa ny kaondoa ny jery ny exemple ny pays africain sasany tsika dia no raisinay zany zay fanatsarana zay hoe misy bureau de vote manokana ho an'ny présidentielle dia misy bureau de vote manokana ho an'ny législative ary ny urne ny fifidianana ray ihany ao anatin'ny bureau anankiray fa fifidianana anankiroa, urne anankiroa, isoloara anankiroa, liste d'émargement anankiroa ary tamin'indray mitoraka aty zany araka lazaiko hoe ananatsika ny suppléant na membre ny bureau de vote misy anankiroa.
Anandakazerina no itoby ireto fitaovana ireto mandra-patonga ny fifidianana any amin'ireo distrika sy ny faritra samihafa. Teo amin'ny bilita tokana ampiasaina amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka nisy ny fanovana nentin'ny senita momba ny solonanarana sy ny sary sasany nalefan'ny kandida. Ny lalàna amin'ny feny fifidianana dia milaza fa nom et prénom no apetraka eo amin'ilay maquette ny sariny législative. Ny zava-nisy nefa dia surnom no akabiazany napetraka teo ka dia sy maintsy noraisy ny assemblée générale ny senita zany ny rectifiena an'izay fa kosa ilay surnom nareo dia tsy nalainay fa dia nataonay amina toerana zay ahitany olona azy ihany koa ka tsy tokony atahorana sao dia hogaka le candidat fa dia ny anaran'ny feno no natao eo ny surnom nipetraka eo ihany koa tahaka izay koa ho anareo candidat zay nametraka ny sainam-pirenena malagasy dia nesorinay aloha reny satria tsy azo atao ny mametraka ny sainam-pirenena malagasy sao dia hogaga ianareo candidat fa dia noatsaraina ary nisy ihany ny fomba nijerena mba tsy tonga an'izay zavatra zany ohatra hoe iova bebe. 12 tapitrisany bilita tokana ampiasaina amin'ny 20 desambra taoriany fitarianana maro tamin'ny fihodinana voalohany misy laharana ahafana manara-maso ireto bilita ireto. Tany Afrika Atsimo nanontany azy ireo no efa voazara sy voaisa isaky ny distrika izy ireo. Tany Afrika Atsimo nanontany ireto bilita tokana ireto no efa voazara sy voaisa isaky ny distrika ka telo isanjato amin'ny isan'ny mpifidy eo ny isan'ny mpifanampiny natao ampiasaina amin'izay mety ho misy diso. Ao anatin'ny tanteraka ny fampelezan-kevitra ankehitriny no tsy tian'ny kandidat solombavam-bahoaka ny MMM ao amin'ny boriboritany fahaefatra tamin'ity andro an'ity ny faritra maro izay tian'ny mpitondra trano isan'ireo efa nojeren'ny Front National ny MMM akaiky fonizy mbola praiministra lefitra saingy mbola hita fa maro ny asa mila tohizana ny fokotany ankazotoa nosy mahavelona no fokotany lavitra indrindra ao amin'ity boriboritany ity fototrafitra sy avy hatrany no nentina teto izay nandraisany anjara ny fanamboarana azy santatra mbavarany any anefa izany ary natao mba hamalina ny etaetam-pony ny fanampanazavana. Fa diso fantatra loatra ny boriboritany faefatra izany hoe ny fokotany roa amin'ny telopolo samy manana lesika ho azy dolo ireo fokotany ireo dia efa noezanay nojerena ary izany no anisan'ny nahatonga anay ny safidy amin'izao fampelezan-kevitra izao hoe midiny ny fotony mihaona amin'ny vahoaka miheno sady an'ilay feon'ilay vahoaka sy ny fitarianan'ilay vahoaka dia hitondra an'izay rehefa tonga amin'ny fotoana mahalany anay zany hitondra an'izay eny amin'ny androm-panjakana sy ny fitondram-panjakana mahefa. Mbola fampelezan-kevitra hatrany isan'ireo kandidat metsiketsika mafy ihany koa ny kandidat John Nelly tetsy Atsimondrano fanatety. Nentan'ny mpitiavany Arjaona Randriarymalala ary tsy nisalasala nitondra ny anjara birikiny ho fanasina eo amin'ny fiainan'ireo-ponina ao Atsimondrano. Efa ntaonany maro izy no navitrika tamin'ny fanaovana asa soa teny amin'ny faritra Misia sy ny manodidina. Rehefa mivany an-trano nareo jereo vangaikaika izay eo amin'ny Jakoba toko fahaefatra dimy fafito ambin'ny folo manao hoe raha malala ianao fa tokony anao soa nefa tsy manao izany dia heloka ho anao zany ka dia natsapa teo izay ary tokony jerena ianareo atao fokotany anjanamaitso eto dia miteny matsia ianareo ny atongavana eto dia ianareo no ataona itenerana eto amin'ny kominina mitatafika ndraika dia vahoaka fa teneko nareo fa nareo ny vahoaka ny dinako voalohany ndrindra tatao kominina mitatafika Tsy nijery fotsiny ny fahasahiranana mianjady amin'ny fiainan'ny mponina teny amin'ny fokotany lalovany ny fikambanana ho fanasina ho fampandrosoana Atsimondrano izay tarehany Arjaona Randriarymalala fa nandray ny andraikitra tandrify azy. Efa eny izahay ny niomana, efa eny izahay no mikarakara an'izany filatsako ivity izany ka dia tonga teny fotoana. Tonga teny fotoana lehibe satria asa sofana nataonay hatramin'izay. Ary nisy arina kandidat sasany miteny hoe tsy mety ny asa soa. Azavaiko aminareo tsara fa ny solombavam-bahoaka tompoko dia afaka tsara mihitsy manao an'izany atao hoe asa soa izany rehefa misy manala-tanana manome sy manampy amin'izany zavatra izany ka manao asa soa tsika satria izany ny ilain'ny vahoaka tompoko sady izany. Etaeta te hanampy ny mpiarabelona izay rahateo no natonga ny Arjaona Randriarymalala candidat numéro 10 irotsaka ho solombavam-bahoaka ao amin'ny distrika Atsimondrano. Tanjony hitondra ny feo an'ireo mponina eny amin'ny antenimera-pirenena sy hanolotra volavolan-dalàna hanatsarana ny fiainan'ny mponina
toy ny fijerena akaiky ny lafy ny fahasalamana, fampianarana, famoronana asa, ny fahandriam-pahalemana, ny fananantany sy ny fanatsarana ny fiainan'ny mponina amin'ny ankapobeny. Mampikana reo fanapahan-kevitra matotra sy lalina tsara. Iza ny tokony hofidiana amin'ny 20 desambra ho avy izao dia tadidio ao amin'ny bidy tatokana dia lalana fahafirana malainareo lalana tsara. Enimbolana teo no nanomana ny Artsaona Randriaramalala sy ny ekipany fampelezan-kevitra amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Isan'ny vaindondra raha tamin'izany ny famoahana ny klip. Tapa-bolana teo no nanatanterahana ny fakana ny sary rehetra. Tena tany katsaka no nanomboana tamin'ny fomba ofisialy ny fampelezan-kevitra nataony Artsaona Randriaramalala. Dia be nanomboka teo Itaosité ka hatrany tany katsaka no nisatarana izany mialohan'ny fiaonana mivantana tamin'ireo mponina avy ao Atsimon-drano. Mitohana alakamisy kosa ny fampelezan-kevitra ataony candidat numéro 10 Rapitso Maraina manomboka amin'ny 9 ora eny Fenoarivo kosa ny fotoana amin'ny 10 ora maraina. Raha fahalalan'ny ady-hevitra politika samihafa momba ireo kandida filoham-pirenena roa hiatrika ny dingana faharoa ny olom-pirenena no ireto farany izay samy zanaky ny nampitarazoka ny krizy sy nampandamoaka ny fanovana no takena teto amin'ny firenena, mitohy kosa ny fanohanan'ny mpanao politika azy ireo. Nilaza androany Pierrot Rajaonarivelo fanohana an'i Dr Jean-Louis Robinson, ny ekipa ny Sylvain Rabetsarona kosa anohana ny Hery Rajaonarimampianina fanadihadina. Raha nilava ny fanohanan'ireo kandida filoham-pirenena Tsilany hiatrika ny fihodinana faharoa. Anisan'ny nanomboka izany ny kandida ny Antoko Maitso ary ny Sesy avy eo. Hatreto ny kandida efa ho fito tamin'ireo niatrika ny fihodinana voalohany no efa nilaza ny heviny. Androany ny MDM nanimentana ho an'ny demokrasia no nanambara pahibe maso ny fanohanan'izy ireo ho an'ny kandida Hery Rajaonarimampianina. Tsapa sy hita fa misy fanakaiky kokoa amin'ny projet de société ny MDM ny any Andriamatoa Rajaonarimampianina Hery. Resy lahatra ary nanapa-kevitra anohana ny kandida Rajaonarimampianina Hery izay ao amin'ny MDM. Manao antsoavy ihany koa ny tenako sy ny mpiaradia amiko miaraka amin'ny MDM manainga atsika olom-pirenena rehetra ampiatra ny zo ka anatanteraka ny adidy masina miandry antsika tsirairay avy dia ny fandehanana mifidy. Tsy vitany eo amin'ny samy kandidana nefa ny fifanarana fa tonga hatrany amin'ny fampiasana ireo rantsana nanohana ny kandida nandritra ny fifidianana dingana voalohany. Anisan'izany ny pajim na ny vovonany ny fikambanany ny tanora manam-pahaizana eto Madagasikara izay nanambarana ny fanohanan'izy ireo ny kandida Jean-Louis Robinson. Nitsangana ny tanora nanangana ny atao hoe plateforme des associations des jeunes et intellectuels de Madagascar na pajim. Natsangana izay mba hivondrona hampandresy an'Andriamatoa Jean-Louis Robinson. Efa fantatray fa lany izy, efa fantatray fa izy no filoham-pirenena. Fomba ny atao amin'ny faha-roapolo ny volana Desambra kanefa ny tsy fomba izay raha tsy mandatsabato tsika. Koa manentana antsika tanora zahay tongava mandatsabato amin'ny faha-roapolo ny volana Desambra. Manentana antsika rehetra izahay izay mpifidy ndao araka datsabato. Hoenjana ny fizaran-toerana ao anatin'ny Repoblika faha-efatra raha maro tahaka izao ny fifanarahana. Hatreto ny andreo mpanao politika sasany dia efa mazava fa toerana no mahamaika azy ireo. Ny andreo sasany kosa indray dia mbola mametra-panontaniana ny tambiny takian'izy ireo. Hatreto samy manantena ny tsy alamaina ireo manohana ireo kandida ireo. Maro ny olom-pirenena kosa no very fanahy mbola velona ihany no ireto kandida filoham-pirenena mifanalavitra toy ny tsy misy avaratra ary efa samy zanaky ny tondra teo aloha ihany koa. Eo amin'ny tontolo ny serasera mahakasika ireo haino aman-jery rehefa nakaton'ny fanjakana tamin'ny taona 2024 ny onjam-peo ny Free FM ahitana ny Lalatiana Rakotondrazafy sy Fidèle Razara-Pierre raha ny fanazavana voaray nivoaka ny didim-pitsarana mahakasika ity raharaha ity ary tsy misy idiran'ny minisitry ny serasera. Atomboka amin'ny famakafakana lehibe raha ampitso amin'ny iray ora ny fandaharana noho izy ireo voalaza fa tsy nanaraka ny lalana mifehy ny fifandraisana sy tsy nanaja ny boky ny andraikitra no antony ny fanakatonana ny fanampanazavana.
tsy mitoetra zany ilay hoe confiscation sy ilay hoe condamnation amina peine d'emprisonnement na hoe amina fanazazena fidirana ponja ao anatin'izay dia nanapa-kevitra izahay ny anokatra ny onjam-peo tsy misy idiran'ny ministera ny serasera mihitsy zany satria raha ohatra ho avy ministera ny serasera iteny aminay zany hoe ka nahoana reo mandeha nefa nisy mesure conservatoire nisy mesure conservatoire napetraka taminareo dia izay ny valitena hoe efa tany amin'ny fitsarana izay tompoko ary ny fitsarana no niteny taminay hoe raha ohatra ka menareo antoka izahay fa tsy hoentinareo mitsokana hoe mbola ho hita eo foana le matériel rehefa ho avy izay mety hoe fotoana ka sanatria vava amin'ny teny voahelika ianareo dia tsy misy olana mikasika an'izay izay fotsiny ihany tonga dia ametrahako an'le hoe tsy marina mihitsy ny filazana hoe nanao fifanarahana mihafa na voavidy voly lalatina sy ny sisa sy ny sisa. Raha ny loharam-baovao mari-potitra iray misy fifanarahana ambadika izao famerenana ny Free FM eo amin'ny tontolony ny serasera izao. Ny fanohanana ny kandida ny mampara sy ny fanoherana ny fodiny filoha teo aloha Ravalomanana no takalon'izany Ratsehivina mpiara-mitolona tamin'ny taona 2024 Lalatina Rakotondrazafy sy Fidèle Razarapiera ary ny filohany Teteza Mita saingy nisy ny tsy fifanarahana ka ny afara tamin'ny fananganana ny onjam-peon'ny Free FM izany ary nanoatra tanteraka ny fitondrana. Efa miresaka ny fifidianana ihany isika ho fampahafantarana ny fomba fifidianana amin'ny 20 Desambra ho avy izao araka ny ayain'ny mpifidy maro tafaresaka taminay mpanao gazety dia indro asehonay antsary vetivety ny fomba atao amin'ny 20 Desambra ho avy izao amin'ny fanatanterahana indray ny fifidianana fanampanazavana hoentin'ny Inandriana Rajanson. Mielanelana 5 metatra ny filaharana manoloana ny fifidianana. Misy ny asesera fanampiny mandrindra izay filaharana izay. Manatona ny asesera voalohany manome ny karatry ny mpifidy sy manamarina ny ratsan-tanana. Avy eo miroso eo amin'ny filohan'ny fifidianana mandray ny bilita tokana ho an'ny fifidianana filoham-pirenena. Manana trano fisainana roa azo isafidianana amin'ity fifidianana manaraka ity. Avy eo manrotsaka ny vato ao anatin'ny vata fandatsaham-bato voalohany. Manatona ny mpitantsoratra ka izy indray no manome ny bilita tokana amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Manao ny safidy ao amin'ny trano fisainana avy eo. Manrotsaka ny vato. Manao sini eny amin'ny asesera faharoa ka afaka mivoaka avy eo. Pejy sosialy eo amin'ny trangam-piarahamonina nanoizana ny fampahalalam-baovao. Nipoaka ny mandatsa-dranomasy tetsy Antanimena io atoandro io tokony ho tamin'ny 12 ora. Lehilahy iray voatondro ho saika anakirotana atao amin'ny orinasa iray no nosamborin'ny zandary. Nanjifa solosaina atao amin'ity orinasa ity io lehilahy io ka tsy azo ny tao anatin'ny fotoanany fanarahany izany izay nahatonga azy niditra atao amin'ity orinasa ity ka ny antsony ireto farany mpitandro ny filaminana Ajarandriana atoandro. Pongo maso avokoa ireo olona manodidina ny orinasa iray tetsy Antanimena io atoandro io vokatry ny pomba mandatsa-dranomaso. Raikitra ny sahotaka nandritra ny 20 minitra teo eo. Lehilahy iray voatondro nikasa anakirotana orinasa iray no nisamborin'ny zandary tao aorian'ny fifanjevoana. Nitranga teo dia izany tonga alohan'izy mivady kely ireny fa hoe ho ato amin'ilay JK Group izy anontany vaovao momba ny ordinateur. Dia izany nilahatra teo alohan'izy tao aorianako ny tonga. Dia nisy teo alohako dia nifanontany zay efa ela ve dia efa elaela. Dia mikatona n'le varavarana vitrine io moa izy dia nidominy ohatran'izao hoe ela be o maika be dia nivoaka anankitelo. Reny le manao fanamiana gendarme reny no nivoaka nakany nandrivotra azy niditra any anatiny any dia niantso vonjy izy dia misy manosika dia nisy nandaka. Raha nambaran'ireo olona manodidina nahita maso ity trango ity, nilaza izy ireo fa tsy nikasa anakirotana velively io lehilahy io fa nitaky fanazavana tamin'ny tompony andraikitra tao amin'ity orinasa ity. Samborina le olona tsy nanroba tsy nanina fa mandondona amina varavarana ve dia lazaina fa hoe manroba. Lazaina fa mila vano manakorotana so dia mba tsy mety ireo tompoko. Tondra fanazavana mikasika io zavantranga ny atoandro io ny tompony andraikitra tao amin'ity orinasa ity. Nanipika mafy izy tamin'izany fa nikasa anakorotana io lehilahy io. Efa maro ireo fandrahoana azy ny tompon'ity orinasa ity ka tsy maintsy mailo izy ireo ho ihany ny fanazavany. Raha ny zavatra niseho teto amin'ny JK Group moa zany dia nisy ataontsika hoe olona anankiray avy hatrany dia somary saika hiditra ankeriny zany teto amin'ny JK Group dia
tsy maintsy nandray fepetra moa mpitandro ny filaminana satria efa maro ihany koa zany a ny antsonjay izay misy ary efa nisy menace de mort moa zany a nahazo ilay tato a lettre anonyme sy ohatran'izany dia tsy maintsy nanao ny asany moa ny mpitandro ny filaminana nazana tsy zany raha tsara ny manamarika fa ny eto amin'ny Sika Group dia milamina zany efa maro ny fitarainana napetraky ny olona mikasika ity orinasy ity tamin'ny tsy fanatanterahana izy ireo ny fitsipy-dalao ny fanarahana talohan'ny hividanana ilay solosaina tokony hitondra fanazavana amin'izay tena fototry ny olana araka izany ny tompony andraikitra isan'ny raranalaza tamin'ity taona ity ny fifanolànan'ny orinasa voakasika ity raharaha ity sy mimpanjifa azy izay nandoha vola mialoha nanavarana solosaina tany ampita nefa tsy afa-po tamin'ny fifanarahana. Ankatoko ny fety efa iompananisany mpanara-baovao indray ny hoe anahoana indray ny resaka loza mpifamoivozana sy ny loza samihafa amin'izao vanim-potoana izao. Io atoandro io fiara iray no nodona teo amin'ny tsangambato iray tetsy amin'ny lalan'ny Diga tokony ho tamin'ny iray ora sy sasany mafy ny fifandonana raha ny fahitana ny fahavoazany fa izay iray no naratra aza Randriana Tandro hatrany. Raha ny amafy ny fifandonana afa-dozy ireo mpandeha tsisy namoniny ainy potika tsisy niraisina ny lohan'ity fiara nidona tamin'ny tsangambato teto amin'ny Diga ity avy any Ivato andeha hamonjy hotely iray any amin'ny manodidina Analakely izy izao tradoza izao. Ny mpamily sy vazatelo mianaka ny tao anatin'ilay fiara tamin'izany ka ilay ray mpianakaviana ny naratra rehefa nidona teo amin'ny fitaratra ny lohany. Avy any Ivato zany hitondra olona tenao amin'ny hotely anankiray ao Antananarivo dia mandeha normal amin'ity any ity fa ohatrany hoe eto amin'ity toerana trangano ty zavatra ity zany ohatrany sady miresaka amin'ny vazaha zany dia ohatrany ditsika zay ohatrany somary ohatrany ditsika amin'ny masoko dia mikosoka amin'ny masoko ohatr'izao ohatrany misarika droite le tomobile dia efa niezaka niala le tomobile anankiray tato zany dia ohatrany voatava fraude tamin'ity 4x4 anankiray ity dia efa nanarina ihany fa no nanarina l'izy tena nakany amin'ny gauche dia arakaraky ny nanarenako azy vao may ohatrany niafaka le 4x4 ihany dia misy izao hitanareo zao. Trongy fiara tsy mataho-dalana iray mipetraka teo amin'ny sisin-dalana ity fiara ity talohan'ny fatrarany teo amin'ilay tsangambato ny lalao baolina teo amin'ny tany malalaka manamorona ny arabe nitrangan'ny loza ny tompon'ilay fiara tsy mataho-dalana tamin'izany. Divo-janahary ny tsy nahavo azy efa niomana andeha hamonjy birao izy no nitranga ilay loza. Zaho moa zany tsy teto fa le patronko ny tonjany bakany dia mifitrangana izy mipetraka eo zany tôbily io miparakazy amin'ny sisiny io dia avy Ivato agny zany tôbily io dia nandonana io frotteny zany tôbily dia io mahasimba ny huile ny iray manontolo ohatrany tsy teo reo fa nanao entraînement tery habitatery nanao baolina vao téléphonendreo zany zay dia tonga teto juste no constant ty raha ty. Tsy zava-baovao ny loza mpifamovozana mitranga ety amin'ny Diga saingy miverina hatrany zany efa inefatra tato anatin'ny iray volana ny loza nitranga tamin'ity lalana ary saika tsy fitandremana vokatry ny fandehanana mafy avokoa no nahatonga izany. Efa ela no nitaraina ny mponina ka nitarabika ihany no ny hafarany hazo iray no ny anjera tetsy amin'ny lalany Ambohijatovo maraina io tokony ho tamin'ny 1 ora sy sasany niteraka fimenomenonana sy fahatezerana ho an'ny manodidina izany no ity fianjerana ity efa nampozina nefa tsy voasoroka mialoha vokatra izany nisy ny naratra fanadidiny aja Randriana Tandro hatrany. Fotoana amin'ny fahavaratra oram-baratra amin'ny arivo tsoka mafy kosa ny rivotra rehefa maraina azo raha tetsy Ambohijatovo ny tsy nazaka io rivotra maraina io ka nianjera tamin'ny lalana mpianaka tompona andraikitra tao amina popin-drano naratra tamin'izany ary niditra hopitaly. Zay zany tompona andraikitra amin'ny pop io association femme misy anay dia misy kizy mpiandry misy olona karamainay miandry pompy eo zany dia le izy mianaka mivoan'io teo vao maraina tamin'ny enina sasany io azo iny nianjera teo dia le zanany nosokirina tao anaty briky tao dia efa adiny iray taty aoriana vao tonga amin'ny pompier dia nentinay tany amin'ny hôpitaly tamin'ny ambulance moa le ambulance amin'ny pompier moa zany izy mianaka nentinay tany amin'ny hôpitaly dia efa nahazo fitsaboana. Raha ny fitantaram-ponina teo amin'ny manodidina efa nandalo tena toerana ihany ny mpamonjy vona nijery akaiky momba ity azo ity tamin'ny fiandohan'ny herinandro tao aorian'ny fitaraina amin'ny mponina maro nandalo fa tsy nanapaka amin'ny mpamonjy voina. Fa tamin'ny lahady ny jironay nefa tapaka tety hoe hanapaka hazo zareo dia tsy voatapaka le hazo fa io ny anjely io zany fa mandalo foana izy nanomboka tamin'ny omaly sy fakomaly ny pompier zany mandalo nijerijery an'ilay izy hoe mitongilana le hazo dia efa io ny anjely io izy zany vao tena hoe zay aloha zany tsy nieritreritra hoe hanao fangatany satria ohatrany hoe izay azo trany anainy zany dia ratsana amin'ny pompier foana rehefa le fahavaratra iny.
dia tamin'ity zany tsy haiko mety efa nisy nanon'olona nyteniteny tamin'ny zareo ngamba dia izay no ohatrany hoe nijerijerevany an'ilay izy. Fiara maro ny teny akaiky teny ary raha diso toerana kely foana dia nahita loza. Zavatoza ihany koa no nitranga raha sanatrika fotoanany fitohanan'ny fiara no nitarabiko ty azo ity. Tapaka vokatra izany ny jiro tamin'ireo trano rehetra teo manodidina Ambohijatovo. Dia raha malala zany moa zany fa vady zay dia simba ny sakafo. Nefa dia hoarina daholo zany nefa tsy azo tahirizina. Faharoa manarakaraka izany no azo io efa 20 taona lasa izay. Efa nitenenina le pompier hoe mba tapahany dia niratsaratsana ny zalahy fotsiny. Tamin'ny folora ny tonga teny atoerana ny teo anivon'ny Jirama nanamboatra ireo tarby tapaka ireo. Efa antitra avokoa ireo hazo sasany maniry eto an-drenivohitra ka tokony ho malina ny tsirairay. Mampatsy amin'ny fianjeran'ilay hazo goavan-tsasaka fotsy ka nanimba fiara 3 ity trango ity. Anjara mponina na ny tompona andraikitry ny tanàna Antananarivo ny mampahafantatra ny mpamonjy voina raha misy fotodrafitrasa mampiayay tahaka izao. Vaovao avy any amin'ny faritra taorian'ilay raharaha fankanan-kery ny tany Tomasina izay nahavoaroro miaramila ny FIS fantatra amin'izao fotoana izao raha ny loharanom-baovao voaray avy tany an-toerana fa mbola mitony ny fisamborana izay olona iahina ho mpiray tsikombakomba amin'ity miaramila ity. Olona 5 no efa voasambotra ny zandary tany an-toerana. Olona iray no maty voatifitra ary olona 2 kosa no naratra no tazomina ao amin'ny hopitaly. Tsy mbola natolotra ny fitsarana kosa ireo olona voasambotra tamin'ity raharaha ity no ny antony ilana azy ireo amin'ny fanadihadiana. Olona hafa iray kosa no maty tamin'ny fanafiana amin'ny Tapiadina tetsy Ambohimahintsy ny alina teo tamin'ny 12 alina no nipoaka ny basy ary tafiditra tao an-dakozia. Ireo voalaza fa tsy lahy avy hatrany tena mpandoaliana izy efa mianaka ka tsy navela hitraka. Lasan'ireo mpanafika tamin'izany ny vola mitetina 3 hetsy ariary, ny fitaovana sarobidy tahaka ny firavaka sy ny ordinateur ary ny telefona. Efa ampelatana ny mpitandro ny filaminana ny raharaha amin'izao fotoana izao ary efa manomboka ny fanadihadiana momba ity tranga iray ity fanampanazavana. Teny izy hoe le olona mpanampy anareo zao nanohatra anay dia firinay dia maty izy eo, efa maty izy eo izy. Dia teo amin'ny 20 minitra teo ngambany izy nikarokaroka eraky ny trano teo dia avy eo zareo zany lasa. Dia izay moa zany tsy afaka netsika fa nijanona tao an-trano tao izay efa mianaka ihany zany tao. Izay no fandehany teto zany tamin'ny 12 alina teo izy io niseho. Ifarana ihany ny taona efa 3 taona izao nahavery ny satroboninahitra ny mpanjaka Ranavalona voalohany. Mbola tsy fantatra hatreto ny toy ny fanadihadiana aiza ilay satroboninahitra. Nazavain'ny prince révérend docteur Ndrina Raparoel androany fa vakoka lehibe iny verina dia efa dika mitovy aza so ihany fa mbola ny Frantsa sy any Angletera ny tena izy amin'ireo satroboninahitra ny mpanjaka vavy malagasy ireo. Fanadihadiana inandriana Rajanson. Volana May 2024 Desambra 2024. Misy antony manokana ve ao ambadiky ny fanafenana ny fanadihadiana mahakasika ny satroboninahitry ny mpanjaka Ranavalona voalohany sa pirofo ny fahalemen'ny fanjakana tsotra izao? Sarotra ny mitady ny valin'io fanontaniana io. Tsy hitatra amin'izao ny dika mitovy amin'ny satroboninahitry ny mpanjaka very. Manoloana izany, manainga ny fanjakana malagasy hiezaka ny ameriny eto Madagasikara n'ireo satroboninahitra tena izy ireo ny fikambanana zanak'Andriana samihafa. Nisy teo aloha zany dia ny kopia ny satroboninahitra Ranavalona voalohany sy ny satroboninahitra Ranavalona fahatelo. Ny tena original amin'ny satroboninahitra Ranavalona voalohany dia any Angleterre ary ny original amin'ny satroboninahitra Ranavalona fahatelo dia any Frantsa. Manentana ny fitsarana izay sy ny mpanao foham-torana mba hiasa aingana ary tokony hiverina eto Madagasikara na ny kopia na ireo original alohan'ity farany taona ity. Mbola manamafy izay fa tany masina Madagasikara ary tsy azo anaovan-dratsy fa izay mangalatra sy manao zavatra ratsy eto Madagasikara dia vohozina. Koa dia manao antsoavy zany zay ho an'izay nangalatra ny satroboninahitra iny le kopia mba amerina izany alohan'ny farany taona. Raha maro no mbola manjavozavo amin'ny taranaka ankehitriny raha ny fomba fitantanana ny firenena hatramin'izay, ahina tsy hipoitra intsony ny marina momba azy ireny raha tsy resaka afa-tsy ny raharaha Richard Ratsimandrava, ny Prime Ministre Joël Rakotomalala sy ny sisa hatramin'ny famaizana androva tamin'ny 5 amby 7 700 sy arivo.
Nototosainy io ato androy ny fandevenana ny nofo mangatsiaka ny tompoklay Francine Ratsimaolo mpampianatra no sady mpanoratra boky ihany koa ka isan'ny nahafantarana azy ny boky momba ny fampianarana. Loka maro no efa azony tamin'ny fahavelo na teo anivon'ny faninana natao amin'ny orinasa izany na teo anivon'ny akademia malagasy raha nisan'ny boky navoaka ny tompoklay izay nampiasain'ny zanaka malagasy maro very olo-manga iray Madagasikara. Misaona ihany koa ny tontolon'ny sport mekanika malagasy no dimandry fanjarazakary anarana vina amin'ny rehetra indrindra amin'ny tontolo ny rally efa filoha-lefitry ny club FMM Tompoklay ary isan'ireo navitrika tamin'ny fanatotosana hetsika ka nisy rally tsy ny antsoroany na directeur de course izany na commissaire sportif ary ny toeran'ny doyen des officiels no andraikitra no tantan'ny farany. Ny razany dia hiala eny vato amin'ny zoma izao ary hoentina nomezam-boninahitra an'Andriamanitra eny Ambotately amin'ny 120 mialohan'ny andefasana azy eny amin'ny fasan-drazana eny Alarobia Ambatomanga. Ny fianakaviam-ben'ny Cool TV sy ny Cool FM izay eto amin'ny sampana fampahalalam-baovao dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana ireo nodimandry ireo. 20 andro mialohan'ny fety 3 andro vao mahafeno fiara iray mihisatra an-tsena ho an'ny taxi brosy eny amin'ny fasan'ny Karana. Miaina ihany koa ny sarandalana itsekilan'izay misy ireo antony manokana mahatonga izany fanadihadiany Iltasinjo. Ho an'ny mpandeha tsy mahagaga intsony ny fiandrasana ora maro ao anatin'ny fiara. Ny mpandeha tahaka ireto ato anaty fiara ireto no andrandray ny mpitatitra maro eto amin'ny fasan'ny Karana. Mahatsapa fa eto no toerana tokony andraisana ny fiara fa tsy any ivelany miala amin'ny tsy fanarahan-dalàna ireto mpandeha ireto. Ato no fiksa ho anay ara-dalàna ato anaty fa ny any ivelany efa manao anna transport de mare. Raha ora maromaro no andrasan'ny mpandeha, andro kosa no isaina ho an'ny mpitatitra. Ratsy ny tsena, vitsy ny mpandeha. Manampitrotraka ireo mpameny fiara, mpitatitra tsy ara-dalàna ny ivelan'ny tobin'ny fiantsonana. Ampolony ireo fiara mameno ivelan'ny toby ireo vokatra izany, tafidina hatramin'ny 5,000 ariary ny sarandalana miazo Anantsirabe ankehitriny. Tokony hoe miala maraina izany izay dia miverina arivo ohatr'izay foana. Raha ohatra hoe tsisy an'ilay mamenomeno any ivelambelany any. Eto izao efa 4 andro tsika 3 jours zao izay miandro toro eto. Ilay mpameno nefa ohatra hoe tsy ivelany eto dia eo dia feno dia lasa dia ny olona izany tsisy tafiditra aty anatiny aty mihitsy. Dia ilay mpanera foana izany meny ny olona tsiny eto misambosambotra ohatran'izao izy kosa mbo tia ameno ilay tarika aty anatiny aty. Raha ny fanadihadiana natao isan'ny mahatonga ny mpandeha tsy azoto ihany koa ny loto sy ny faharatsian'ity toerana fandraisana fiara mivoaka ny renivohitra ity. Io ny tokony mbo jeren'ny fanjakana satria fotaka be. Rehefa ato ny tena miparitaka era Madagasikara ny olona rehetrarehetra amin'ny ranonosy. Ny menatsimo izao dia tokony mba jereny hoe zao ny vakanan'ny olona eto fasan'ny Karana. Manoloana izany miezaka manamboatra ihany ireo tompon'andraikitra sasany amin'ireo fikambanana samihafa eto amin'ity toeran'ity saingy tsy ampy izany. Raha nisy ny fanamboarana an'izy io farany tany amin'ny 1998 izay ny fanjakana nanao an'izany dia ankehitriny izany ataontsika hoe nanao ihany ny ato anatin'ny fitantanana fasan'ny Karana izay zavatra vitany izany fa mbola eo koa nefa ny fiandrasana tolo-tanana ho an'ny manam-pahefana isan-tsokajiny. Eto amin'ny fasan'ny Karana miankina ny abetsahan'ny mpandeha no mampiakatra na mampidina ny sarandalana vao maika mampitombo ny fa tsy antoky ny mpitatitra ny fiakaran'ny viditsolika. Any amin'ny herinandro mialohan'ny fetin'ny Noely ihany vao antenan'izy ireo fa iverenan'ny sarandalana amin'ny laoniny. Maresaka avy any ivelany no amarana ny fampahalalam-baovao moto vitan'ny teratany italiana iray no isa mampitolagaga ny ivelany ihany. Izy ity no fantatra fa ankehitriny fa moto lehibe indrindra maneran-tany ary voasoratra sahady ao anatin'ny boky mirakitra ny zava-bita miavaka indrindra maneran-tany amin'ny taona 2014. Mety tsy hitanao angamba fa misy lehilahy eo ambonin'ity moto ity, tsy izy akory no kely sy bitika fa ity no moto goavana indrindra. Mandeha toy ny moto rehetra ity zava-bitan'ny teratany italiana Fabio Reggiani ity. Mirefy 10 metatra ny ahavony, miainga amin'ny kodiarany hatrany amin'ny familiana, 10 metatra ny alavany ary 5 taonina ny lanjany. Tsy sarotra akory mitondra azy ity na dia hoe inenina amin'ny habehan'ireo moto mahazatra azy ny habehany.
hita ao amin'ny avokoa ireo kojakoja rehetra ilaina amin'ny moto toy ny hoe vitesse na ihany koa ny fiemorana ny marche arrière. Teto nampiasaina ny kodiaran'ny bulldozer irony. Ho sarotra ihany raha itony no entina amin'ny arabe sady tsy vitany hoe miba-andalana fa mbola anahirana ny fehizany. Zava-misy mahavariana indrindra maneran-tany ho an'ny taona ho avy ity moto ity ary tsy natao ampiasaina amin'ny andavanandro akory fa mba sainy kely anie raha izao no hindrana ny lalany Behoririka sy ny lalana Nosy. Aorian'ny fampahalambaovao no anarahanao ny Tour de Mada eo amin'ny taranja cyclisme. Dia izay ihany koa no entina mamarana ny fampahalambaovao amin'ny ity hariva ity. Saora ianao narak'izany hatramin'ny farany. Mamy fotoananao raha pitso indray veloma tompoko.